Miarabanao any parany tany tratra amin'ity androandro amin'ity indray tsika farany herinandro alohan'ny hitondrako ny révélation izay nomeny Tompo amaly dia hivavaka antsika noho ny amin'ny hatsarany. Eny Andriamanitra rainay tsara any an-danitro, saotranao lehibe indrindra Tompo malalo, fa Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Andriamanitra mampalala ny zava-miafina rehetra ary misaotranao eto Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao, nandatsahanao ny ranao, nanoloranao ny zanakao ilay tokana ho fanavotana isolo anay noho ny fahotanay. Misaotra indrindra Jesosy amin'izany fitiavanao, tsy vidim-bola, tsy vidin-karena, ko ankehitriny Tompo tianao koa izay rehetrarehetra mba tena ngetaeta, mba tena ngetaetanao ka handray ianao ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanay. Ka izany no itenenanao foana aminay, mandra-piavinao Tompo malalo, ka dia saotra dia lalaza voninahitra anao rery ihany, anao izay hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Saotra Jesosy. Amen. Ny révélation moa zany no izay hitako mary satria za zany nivavaka, nanao alim-bavaka, dia ny rahan'i Jesosy foana no nangatahako zany. Ny rahan'i Jesosy foana nangatahako nanomboka tamin'ny Malta menina sasany hariva dia nisotroko foana ny rahan'i Jesosy. Dia rehefa tamin'ny nanomboka tamin'ny 12 na za tsy dia nijery ohatrohatr'izay fahitako ny lera 12h minuit zany, 12h 1h maraina zany. Dia natsapa zany anatin'ny vavaka ihany fa manomboka ohatran'ny hoe sondria torimaso zany fa tsy dia tena matory dia ny zavatra hitako nahita ny Jesosy zany le izy eo mihazo fijaliana, le izy eo mihazo fijaliana, dia le izy manao tsy miakanjo izy fa le manao sarany salaka, le hitantsika le amin'ny film angamba mijery le film Jésus de Nazareth, dia le izy manao salaka. Dia avy eo zany nahita reo le mpiambina, fa le mpiambina tsy dia hitako fa ohatrany hoe nandalo fotsiny manao akanjo ohatran'ny volomparasy izy dia le izy zany ohatran'ny vision mandalo ohatran'izay amin'ny masoko zany. Dia le hitako fijaliany Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana, dia le rà amin'le tanany namatsihy anazy, le rà nilatsaka halleloja, riava malala. Tena hoe mampiseho zavatra miafina amintsika ny Tompo, ampisehoana antsika fa tsy zakantsika olombelona zany hoe ny zavatra mavesatra nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amiko sy aminao. Tena mangiry firy. Dia le izy aloha tsy mitsangana hitako fa izy zareo zany ohatrany hoe Jesosy zany eo amin'ny hazo fijaliana le izy fatsihina, dia le ry zareo ampitsangana le hazo fijaliana zany no hitako za Jesosy. Dia tafautaitra moa za, taitra zany dia tsampako zany Tompo nampalala dia ahoana ny fangirifiriny teo amin'ny hazo fijaliana ny amin'ny rany. Fa nanomboka tamin'ny menina sasany après-midi nivavaka nangataka ny rano Jesosy foana, nisotro ny rano Jesosy hatramin'ny maraina. Fa eo tamin'ny 12 zany ny révélation nandalo taminahy zany, nasehon'ny Tompo dia saorako ny Tompo lehibe satria tiatsika Jesosy ary tena hoe tiatsika izy, tsy voavidy mbola makarena ny rano izay nalaja no aisoanao. Tena narary izy, nangiry-firy izy. Vakiko ny ten'Andriamanitra Matthieu 7:20, 5:30 ka hatramin'ny 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voaombo ny tamin'ny hazo fijaliana izy dia nanaovany loka ho fizaran'ny fitafiany ary nipetraka izy dia niambina azy teo. Tena hoe hitako le miaramila nandalo fa tsy hitako ny tareny, tsy hitako ny tareny, fa le izy mandalo fotsiny zany ohatr'izay
Izareo ohatra ny hoe misintona an'ilay hazo fijaliana, ametraka an'ilay hazo fijaliana zany, hitako ilay lambany mandalo. Amen. Ka tena hoe ty baiboly ty tsy mandainga, tena le ny fiainan'i Jesosy, ny zavatra niainan'i Jesosy mihitsy, ary tiany koa zany ankatoavintsika sy iainantsika no ambarany. Tena hoe teo mihitsy reto mpiambinareo fa zao tsy nahita maso fa izy sahala nandalo no hitako, fa azoko an-tsaina zany hazavain'ny fanahy masina hoe reo le nampijaly, ireo le nanao loka, nanao fizarana teo alohany. Amen. De finaritra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy tompo de mbola miverina eto an-trano tsika manambara ny hatsarany sy ny révélation izay omeny antsika zanany. Amen.